Eo amin'ny vaovao ny fahasalamana kosa indray isan'ny aretina mahafatolona betsaka maneran-tany ny aretina mifindra ahafahana mifampizara ny zava-baovao mikasika ny fitirina sy ny fitsaboana ary ahafahana mitsabo ny arety mifindrana no antony anatotosana ny andro siantifika izay karakarainy ny fikambanana SPIM na ny Société de Pathologie Infectieuse de Madagascar. Ny 9 sy ny 7 aogositra izao no vanatanterahana ny andiany fahenina amin'ity etsika ity ka eny amin'ny akademia malagasy no anatanterahana izany. Aretina anisan'ny mahafaty olona betsaka maneran-tany ny aretin'ny mifindra, ao anatin'izany ny aretin'ny taovam-pisefony, ny raboka ary ny aretina vokatry ny firaisana ara-nofo. Ahafahana mifampizarana ny zava-baovao momba ny fitiliana sy ny fitsaboana ary ahafahana mitsabo ny aretin'ny mifindra no antony anatotosana ny andro siantifika izay karakarain'ny fikambanana SPIM na ny Société de Pathologie Infectieuse de Madagascar. Ny 9 sy ny 7 aogositra ho avy izao eny amin'ny akademia malagasy no tosaina ny andiany fahenina amin'ity hetsika ity. Aretina tena matetika tranga daholo fa raha fantatra ohatran'izao hoe eran-tany dia anisany matetika mahazo ny olona ny infection ny aretin'ny taovam-pisefony na hoe infection ny voie respiratoire, anisan'izay ny infection urinaire, anisan'izany koa ny infection sexuellement transmissible izay be da be kanefany ohatran'ny tsintsiny avin'olona raha indray raha misy fambara fa ny olona matetika koa dia tsisy fambara aty ivelany ny olona mitondra an'io kanefa ny mamindra dia fotry mivokatra ireo aretin'ireo nefa be da be ohatra hoe raha tsy nefa-tsy ny hoe lasa tsy miteraka raha be foka dia lasa mety misy zavatra mahazo ny zazakely ankoatra hoe fiparitany mety misy olona hatrany amin'ny voan'ny cancer ny vozon-tranon-jaza ohatra. Marary 10 hatramin'ny 20 isam-bolana ny miditra hopitaly ary manaraka fitsaboana eo anivon'ny sampana misahana amin'ny fitsaboana ny aretin'ny mifindra ao amin'ny hopitaly Bevelantanana. Ny atsasa manila amin'ireo marary ireo dia tratran'ny raboka avokoa. Nosorita mpitsabo fa anisan'ny olana lehibe amin'ny fitsaboana ny aretin'ny mifindra ny tsy fandairan'ny herin'ny fanafody intsony amina olona iray na ny résistance anti-infectieuse. Isy ny fampizarana traikefa eo amin'ny samy mpitsabo mikasika izany mandritra ny andro siantifika izay ataony 9 sy 7 aogositra ho avy izao eny amin'ny akademia malagasy. Ankoatra ny mpitsabo dia asaina ihany koa hanatrika ny andro siantifika ny olon-tsotra.